Mbola miteraka resabe hatrany ny fanambarana izay nataony avy eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana izay nanambara fa tsy ekena ary tsy anaiky olembenana izy ireo manoloana ny tsindry avy amin'ny olom-panjakana hanerena azy ireo amoaka vola tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Manoloana izay indrindra dia naneho ny heviny ny ministry ny teti-bola sy ny fitantanam-bola. Resaky ny nanaovako ny passation teo amin'ny ministera za zany tsy nahita hoe misy ministre ozy ianao hoe mikasa amoaka vola amin'ny trésor hatramin'ny tonavako teo tsy nahita an'izay aho tany aloha tany tsy fantatro hoe ahoana fa tsy raha miana marina na nisy zany na tsy nisy fa fantafotsiny dia hatramin'ny ilako teo zany tsy nisy an'izany hoe fanelena ny trésor amoaka vola zany fa raha nisy zany tonga eo amin'ny barao zany fa tsy nisy zay za manamarina zay fa tsy nisy zay teo amiko zany dia vola ary lazainareo hoe 40 milliards moa sa tsy nisy an'izany tsy nisy tonga teo amin'ny barao zany mahakasika an'izay zay dia azo totenena aminareo fa raha nisy zany de toute façon za tsy manaiky an'izay raha misy zany zay satria tsy za zay tena garant ny orthodoxie financière tsy afaky ny hoe anaiky fotsiny am'izao ny amoahana vola mpanjakana volam-bahoaka indrindra volam-bahoaka moa ty vola zany hoe ohatra zao fotsiny zany fa tsy nisy zay raha hatramin'ny dirako teo ka hatramin'izao.